rehefa andeha andalo atsatra ianao afaka milaza ianao Andriamanitra tena tsy tiako ty sady tsy mahafinaritra aloha zao fa mbola ifaly any aloha satria haiko fa andray zavatra avy am'izao ndray tena andray zavatra avy am'izao de mbola matotra ndray zao tena alalanao kokoa ndray rehefa vita zao mihoatra noho ny tam'izay vao nanomboka ary tena mampaheranareo mba ilaza ny zavatra any amin'ny feo mafy tena tsaranao zany tsy tena tsara aloha zao sady mandratra ary raha zao mihitsy amin'ny mahazao de misafidy ny tsy hoe toa fa haiko fa manana planiny ianao de haiko fa anao zavatra tsara amiko indray ianao zao ary rehefa tonga zany fotoana zany de ianao no anovantranga-piainako afaka mahazo anareo manomboka aminao zany ve mba manomboka milaza zavatra mafy ary efa zany zao rehefa miteny mafy nareo amin'ny fomba tadavin'Andriamanitra ataonareo mifanaraka amin'ny teniny de anova ny fihetsem-ponareo zany de anova ny sainareo ihany koa na koa afaka mipetraka fotsiny eo nareo de mandeha amin'izay fihetsem-po sy zay sainareo andonge jerena ny Petera 1:7 raha tahiny mitondra fahoriana noho ny fahamarinany ianareo de sambatra faly sady mateo ty ary aza matahotra tahaka azy ary aza mangorooro nareo ny am'izay fanoerany na de manao tsara zany ianao mety hijaly ny am'izany hitanareo ny lohaka aloha zany tena miodina misy zavatra atao tsy mety izany misy zavatra tsy mety izany raha manao tokony atao ve tsy tokony azo valiny mety raha manao tokony atao tokony ho tahina am'izany fa izy milaza eto hoe voata ianao fa voata midingana lalina kokoa hitako fa ny zavatra tsara indrindra zay afaka mitranga amintsika ny fiainantsika ny laza tamin'ny Devy andray andro hoe ny zava-dehibe indrindra afaka ampianarin'Andriamanitra atsika de ny hoe ahoana ny faliana na de ao anatin'ny zavatra zay tsy tiatsika azy tao Matthieu 5 de manana toroteny malaza sika de ilay atao hoe vohitry ny fahasambarana na lay fahasambarana rehefa vakina de hoe fahasambarana fa ny atsoko hoe fanehoana asambarana maneho toetra fahasambarana ireo toetra zay mila nanantsika raha te azo ny fifaliana zay lazain'Andriamanitra fa afaka ho azitsika ka raha afaka mijery Matthieu 5 vetivety sika sambatra ary nydika teny hafa miteny antsika ny dikan'izany rehefa milaza sika hoe sambatra raha miteny hoe zany tahin'Andriamanitra de zao ny dikany faly mateo ty de voata ara-panahy amin'ny fifaliam-piainana sy fahafampo zany za tena tia fahafampo amin'ny famonjen'Andriamanitra sy ny fahasoavany tsy mijery zay endrika velany zany zany zao ka mahafinaritra nge jerena indray zany sambatra raha mitena hoe tahin'Andriamanitra ianao de tiako ambary zany de hoe tiako faly nareo tena faly sy mateo ty de tena tiako aomby ara-panahy nareo zany de hitanareo io tsy miresaka ny kotokony amin'ny banky fa misy fiainana fifaliana sy fahafampo ao amin'ny famondrapon'Andriamanitra sy ny fahasoavany tsy mijery zay zava-mitranga eo fiainanao de afaka miteny zava-miafina aminareo ve hitako fa mandany fotoana lava mivavaka amin'ny zavatra zay tsy tena tian'Andriamanitra hoenona loatra sika matetika hitako fa miresaka be loatra aminy sika mikasika ireo zavatra rehetra ilaitsika zay ilain'ny olona mba anovanantsika amin'ny fifaliana de andoavam-bola be eo amin'ny trano ngeza be de eo amin'ny fiara vaovao de ny hanambady de ny saram-banambadinana zay mety ho izy eo de fa mifanamby aminareo mba hanomboka hivavaka iova-kely amin'izany fa azy isanandro de lazao hitanao Andriamanitra tahaky ny olona rehetra ihany mananterany mba andehanany zavatra rehetra araky ny tiako androany fa ratsy zany no mitranga de efa mivavaka sady aho zao mba hitoetra tsara de mba ho faly arak'izay ahafahako mifaly ihany tahaka ilay izy mandeha araky ny ilako azy efa mba nataonareo ve zany hoe mivavaka mialohan'ny fotoana mba ilaminanareo rehefa tsy mahazo ilainareo nareo mivavaka zany amaly androany ary mivavaka zany matetika sika ngesa manan'izay tadavintsika daholo ary tsy misy maharatsy an'izany loatra fa olombelona ihany sika ary Andriamanitra koa manome antsika izay ilaitsika fa isika rehetra koa mahalala amin'izay niainantsika fa nisanandro tsy voatery andeha amin'izay tiantsika andehanany foana zay zao manana traikefany amin'ny fandriba iny tsy mampino mihitsy
tamin'nydianay de misy misaina ny isan'ny taona zay efa nanaovako an'izao de nisan'ny fandrimbahiny zay efa nitoerako ka hoe mba tena nazoko fitsinjovana kely monja tamin'Andriamanitra nidirako amin'ny fandrimbahiny ka hoe ny zavadrehetra tao tonga de mety fa tsia voaingana zao teto Albanie niditra tao am'zany zay ny lakamisy matetika rehefa miditra tanàna ny lakamisy zay za tena tia mianatra de makana kely miomana ny lakamisy alina ny olona manadio ny hevitra zany namela ny hevitra ny idirany masoandro nanerana ny hevitra rehetra ny tanàna ety koa moa mafana mandavataona ka tsy nisy herim-pitaovana afaka mampidiny zany température zany mihitsy ka tsy nahita tory akory de nandefa ilay fitaovana mamadika ny rano ho atsika tao an-dakozia tao fa le fitaovana indray nandoro ny tanako rano tao amin'ny fidiovana koa tapaka fa raha te andefa ny rano tao ianao de mila mamono ilay rano tao an-dakozia aloha de mila miandry elaela kely koa mandra-pafeny zany rano zany lakamisy alina amin'ny 12 sasany alina nisy olona nanao zay dina tao amin'ny hefitray izy zany olona nirahana anangona reny biby maneno amin'ny hefitra fony reny de eo amin'ny varavaranay moa nisy le soratra hoe midy ny varavaranay de nitabataba be le olona de nitsambikina anakeny de nanao hoe fa inona ary zany ataonareo zany fa anao inona atao amin'ity efity nareo fa izy ianao inona ntadavinao de ole olona hoe everiko fa tsy misy olona ary ty efity mazava ho azy hitanareo ny fody olo zay de teo ndray de za isaika amin'ny teny fifandraisana foana hoe aza mandefa antso amin'ny efitra izany de inoko fa afaka takatrareo zany satria izy moa no andeha hitady misasakalina ka hoe te antso hafa matetika koa zareo tsy mahatsiaro hoe zangy mila mianatra sy mahakainy kanefa de mba natoro kely ihany any zoma eo ampakanaina tsahary iny nanomboka naneo le telefona ka nomaly rehefa nody avy tamin'ny fivoriana izahay de tena mety hotianareo nahita an'ity zay moa zany tokony nakasary nitranga taminay zao efa tsy voisako tsony hoe efa impiry zany nitrangany nyslohiny zareo le karatra fanalay de tsy tafiditra tao amin'ny efitrano zay na de mbola nalohanao vola azy lay efitra ianao tsy tafiditra ao akory de lasa zareo maka olona zay atao hoe mahay manao zany lakile zany fa na de izy aza tsy afaka nidra tao de eo am'izay zany za Dave le assistante administrative anay de mihitsika eo amin'ny lalatsara ny hôtely zay mipetraka amin'ny tany rehefa avy nanao ilay fivoriana lehibe zay nity afan'ny olona sy ny falian'ny olona be iny fa hitako fa fomba n'Andriamanitra zany nampalalany ahy hoe iza moa ianao de avy aiza koa ianao zany de ohatrany hoe mampetra kely eo amin'ny tany maloto ao de mareta de mba iaino zay nilazainao ndrehetra atao amin'ireny fivoriany reny marina Baiboly tena milaza mihitsy hoe rehefa mitranga ny zavatra tahaka izany raha toa ka tsy miova mihitsy de zay no sambatra ny tena marina amin'izany zao de rehefa afaka manao n'izany ianao ny toetranao efa mitory afatra amin'ny devoly ianao tena tsy izy eto ndray tsy mahazo ahy ianao sambatra ny malahelo ampanahy reo zay manana toetra mihetra sambatra ny olona zay ory nefa mbola miazona toetra mahomby satria izy no ampifaliana sambatra ny malemy fanahy reo zay manana toetra mionona foana hitanareo rehefa tsy malemy fanahy ny olona de matitra sy mirehare de misaina fa miendrika mihoatra foana izy mihoatra n'izay efa eo fa ny malemy fanahy tena misaotra foana ny am'ireo zavatra kely zay ataon'Andriamanitra na ny olona aminy sambatra zay noana sy mangetaheta ny fahamarinana zany ka olona manana toetra ambony satria te anao zay tokony atao foana izy sambatra reo zay mianatra reo de manana toetra mamela olona aza manany am'izany za koa aza ny tena manao adosoana foana
sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Sambatra ny mpampihavana, sambatra ny olona zay miasa ho amin'ny fampihavanana ho azy sy ho an'ny olo-kafa. Sambatra zay olona enjehana no ny fahamarinana zay miazona toetra tsara foana na manao na mety ho vidiny zany. Sasany zao miazona toetra tsara mandra-pahavoarahatra azy, ka raha vao zany no mitranga de efa tsy tianao zany toetra santsony izy. Hitanareo mahita karazan'olona isika ao amin'ny testamenta taloha, antsointsika zareo Israelita satria avy tamin'ny Israely izy ireo. De tonga andevy tany Ejipta izy ireo, de nandany taona maro baby tao, de nitaraina mafy tamin'Andriamanitra izy ireo, de naniraka mpanafaka ho azy Andriamanitra, Mosesy zany. Taoriny nandaniny 40 taona tany anefitra niaraka taminy ampitao sy anome traikefa azy. Marina firy taminareo zao tonga teto maly ariva. Eny ary. Fa nitondra azy hiala tamin'ny fatorana izy, nanao fahagagana lehibe Andriamanitra, nanasaraka ranomasina mena, ny sakafo maraina, ny rotsaka avy any an-danitra isa-maraina, tena fahagagana maro be, rano nivoaka avy tamin'ny vatolampy sy karazany zavatra maro hafa. Fa ny Baiboly mbola nilaza ihany hoe nivezivezy zareo, nirenireny. Tany anefitra 40 taona nanao zay anaovana lalana tokony 12 andro fotsiny. Aritako fa ny sasany aminareo zao to mifandray amin'izany olona zany. Za zao tena malala mihitsy fa ny sasany amin'ireny de fianakaviako akaiky mihitsy. De verin'izy ireo fa ny olona no tena fahavalony. Reo etita, ny jebosita, na ny parazita, azonareo reo sita sy hita rehetra ary miteny foana hoe isika sa manana ny marikita tsika, ny mampiasa kizitinita, ireo mpiara-monina hita. Izay antsona ho azy eo fa samy manana daholo. De manome tsiny devoly sika, de manome tsiny trangam-pianatsika, de manome tsiny ny olona fa araka ny lazaiko omaly tamin'ny fivoriana maraina, mino aho fa fotoana tokony endreketanao ny amin'ny fifalianao manokana zao, ajanony ny fanomezana andraikitra ny olo-kafa ampifalifaly anao. Rehefa teo faly ianao de mifaly. Fa rehefa teo mahoneny ianao, tsisy olona afaka hanakana anao zany. Za zao tena nanana toetra ratsy mihitsy tany amin'ny taona taloha tamin'ny fanambadiako satria za tena norarotina mafy tany amin'ny fahazazako sady tena tsy nahomby foana, de tena tsy nahatokotoky zany rehetra zany mihitsy. De hitanareo devy nanandrana kely any tahaka ny vady tsara rehetra mihitsy, nanao zay ampifaliana de niezaka nanao ty, de niezaka nanao an'izao, de 2 taona ny lasa de nijery izy indray andro nanao hoe nanapa-kevitra fa nino nataoko ianao tena tsy ho faly foana ihany ka am'izay nanandramako zay. Rehefa manapa-kevitra ny faly ianao de mba teneno aho. Afaka miteny zava-miafina aminareo ve? Sasany aminareo zao de miaraka amin'ny olona zay ilainareo tenena mitovidoy amin'izany satria nareo fa tena nisaoty teny hoe ela be niezaka nanao zay ampifaliana azy, kanefa tena zareo mihitsy ny safidiny tsy ho faly. De zao ianao tena lasa miankina amin'izay olany mihitsy na izay afaliny no mamatra ny afalinao, fa mila tena manapa-kevitra ianao hoe za ndray de ho faly, ianao manaova zay tianao atao eo. Amen. Fa tena natezitra azy ireo zany amin'ny voalohany fa mety hanova azy ireo ihany koa. Zany zao nisan'ny zavatra tsara indrindra nataon'ny devoa de tsy namelana feny afaliny. Manino ianao mandeha 40 taona amin'ny lalana atao 12 andro. Fa tsy ny fahavalony zany fa nitoetra ny any. De nanome tsiny any Mosesy, nanome tsiny an'Andriamanitra sady mora kivy kely ery de mora niasa saina ihany koa sady tsy naharitra de ny saina foana hoe tena mbola tokony azo mihoatra n'izay efa azony izy, sady tsy nisaotra no tsy nanaja. Fa raha manao ny tokony atao sika de tokony hoe mahazo ny valiny fanaraka amin'izany koa. Fa tena mahagaga ireo olona zay tsy te hanao ny tokony atao de aveo manao toetra ratsy amin'ny olona zay voatasy satria hoe ry zareo manao ny tokony atao. Ny farany tena leo ny olona zay miala satria no za de satria no ity de zao ny hafa ihany koa de ny farany nanomboka saina hoe hitanareo zao. Aza mitady zay nanany hafa zany raha tsy efa voniny ianao zay nataony azonany zany ianao. Genesis 4 Kaina sy Abela. Fa ho an'ny Kaina andao
atomboka eo amin'ny 17 ary rehefa afaka elaela dia nitondrany-kaina ny vokatry ny tany ho fanatitra ho an Jehova. Fa nitondrany Abela kosa ny voalohanteraky ny ondriny dia izay farany matavy indrindra. Ary Jehova nankasitraka ny Abela mba amin'ny fanatiny fa Kaina mba amin'ny fanatiny kosa tsy mba nankasitrahany. Kaina nanolotra ny asan'ny tanana, nanolotra ny asan'ny tanana izy, izay tsy nankasitrahan'Andriamanitra mihitsy. Fa i Abela nanolotra ny voalohanteraky ny ondriny. Tsy haiko aloha ny antony sy ny tiavan'Andriamanitra ny fanatitry Kaina teo, fa azoko antoka fa tena nisy idiran'ny toetra betsaka io teo. Fa raha ny an'ny Kaina sy ny fanatiny kosa 15 tsy mba nankasitrahany zany, ka i Kaina zany tena tezitra sy ny safoka mafy mihitsy, sady naonena izy ny asa saina, tonga dia nanao toetra ratsy avy hatrany izy. Tsy mba tao an-tsainy akory mba hevitra hoe eny ary raha tsy tian'Andriamanitra zany ny fanatitra dia inona ny tsy nentina taoko ka mila ovaiko. Aizo raha nisy zavatra tsy nety amin'ny fiainako dia inona ny mila ataoko. Fa ny antsika tonga foana dia hoe atsonao zany, atsonao zany, atsonao zany, atsonao zany. Raha maritra amin'ny teniko nareo dia ho fantatrareo ny marina. Hoy Jesosy hoe dia ny marina no anafaka anareo, fa tsy ny marina momba ny vadinao zany nareo zanakao na ny ray aman-dreny ny mpiara-monina no anafaka anareo, fa ny fahamarinana asehoan'Andriamanitra anao izay mikasika anao zany. Hitako ny olona sasany manana olana, za tena miatrika olona saiko manana olana foana. Dia mazava ho azy tsy miteny hoe tsy mila miova izy akory, fa tsy mahavita ninona momba azy ireny. Ny olona tokana afaka tenaiko fa izy fivahana dia ny tenako rehefa mamela an'Andriamanitra asa ho amiko sy ny amin'ny olon-kafa koa rehefa mivavaka ho azy aka matoky an'Andriamanitra hiasa ao. Eny ary 19 dia mety hiteny ty amin'ny sasany aminareo koa Andriamanitra androany na ianareo izay mijery tele angamba. Ary hoy Jehova tamin'ny Kaina, nahoana no tesitra ianao? Ary nahoana no manjombona sady kivy ny tarehanao? Raha tsara toetra ianao moa tsy ho miramirana va? Fa raha tsy tsara toetra kosa ianao dia mamitsaka eo am-baravaran'ny ota, ary ianao no kendren'ny faniriany, dia tiako ty tapanty ianao no tokony anapaka azy. Tokony ho fezinao izy. Aza manome tsiny ny olona rehetra zany, aza manome tsiny an'Andriamanitra, aza manome tsiny devoly. Raha tsara toetra ianao, tena voata foana. Raha tsy zany dia efa mamitsaka eo am-baravaran'ny fahotana, fa tokony hanohatra sy ady amin'izany ianao. Iray amin'ny fomba tsara indrindra, iray amin'ny fomba tsotra indrindra. Ezonana anao ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra foana dia ny fiazonana toetra tsara. Inona zao no isan'ny toetra tena tsara indrindra? Hitako fa ny iray amin'ireo manan-danja indrindra dia ny fiazonana toetra mamindra fo foana. Tadidy foana hoe ianao ange ka nanao adisona maro, ka rehefa manao adisona ny hafa ianao tsy voatery ho mafo sy hienjana sy ho ratsy amin'izy ireo. Iray amin'ny zavatra tsara indrindra afaka lazainao amin'ny olona koa raha tsy ho tena zavatra efa ilainao hatrehany zavatra marina angany zavatra tsara lazaina dia hoe aza manamy izany, za koa aza mba nanao adisona maro ka. Hitanareo za tena nianatra ny tsy hanao toetra ratsy rehefa misy olona manao adisona. Za tena mitady antoka foana ny iverina eny amin'izy ireny dia andeha mihoatra ny mail iray. Ka na dia efa miteny foana ary izy, za kosa mitady antoka tsara fa ny valiteniko dia entitra tsara ny mba ahalalàn'izy ireo hoe za efa tsy naninona tsony. Satria matetika misy olona tena mandratra antsika koa amin'ilay mifona dia isika manao hoe zay zany. Fa avy eo lasa zareo fa mbola manamelo tena ihany dia mbola be fanainy momba izany. Fa tena tsara foana ilay mandray telefona dia milaza hoe tena tiako fantatra fotsiny hoe tsy tiako hanatsony momba izany ianao. Indrindra moa fa ny amin'ny toeram-pahefana izay misy haiko fa rehefa manao zavatra adaladala eo anoloky ny olona dia mety hoe manao zavatra izay tsy tokony ataony koa izy ka mahatsiaro tsy mety mihitsy dia izany indray no mbola manao dingana mihoatra miantso azy manao hoe tsy maninoniny. Za koa azy efa nanao adisona betsaka tamin'ny fiainako, aza manany amin'iny. Manana toetra mamindra fo. Fa minoa tsy tonga dia tonga tetỳ tany araka tamin'izany fa mila mamela belatrany foana. Afaka mamokatra toetra tsara ianao. Famboarina ny toetra sy ny hafaliam-po teny izany. Toetrantsika zao dia vokatry ny hafaliana omen'Andriamanitra ho fananantsika ary koa ireo zavatra mitranga eo amin'ny taona vitsy voalohany amin'ny fiainantsika dia ireny ny toetrantsika.
tena fihetseponao fototra aloha zany de tsy afaka hovaina fa nitoetra ho ataonao afaka hovaina sy avozina foana. Za zao de tena ola maeritreritra foana fa efa nianatra any tsy mba nararoatra ny olona rehetra amin'ny eritreritrako foana. Ka tena misy karazany toetra maolona ary raha tena mahitsy ny olona sasany tena saika mirona kely amin'ny tsy fahombiazana mihoatra ny karazany toetra ny olona sasany. Zany hoe ianao zany lay olona mafana fo tonga de faly foana fa mametraka ny fiarany izy tonga de mivoaka tsy hainy akory hoe aiza zao no masilay fiara iny teo de misaina izy hoe misy vazivazy agnambo zany mampimelo zany. Hitanareo ianao zany le tarany amin'ny fotoananao de zany nefa navadiny tantara kely lasa tena hoe tsy nahitsy zay nametrahany fiarana izy tam'zany de ianao zany tena ianao hoe mba afaka mandray andraikitra ny mba anao tahaka ny olona manan-tsainy. Ka de milaza aminareo misy olona tena hoe toy ny manana natiora faly zany de tena mora aminy anana zany toetra mitraka zany matetika foana de hitako fa devy zao de saika mitovy kely am'zany izy olona saika mitraka rery zany de tsy manahirana ny tenany zany sady hitako tena mora aminy zany hoe faly zany fa zany tena lalina sady manana an'izao andraikitro maneran-tany zao zay hoe tena ny atsoko de hitanareo za tena nanana hevitra diso foana ny amin'ny andraikitra zay navoziko teo amin'ny 10 na 12 taona lasa zay fa le resaka de hoe mila miasa kely foana mba hananako toetra tsara mihoatra ny nataony fa tsy mila mifona amin'ny tenanao akory ianao vokatra andrehetra zany. Aza manao hoe za zany mihitsy efa tena zany mihitsy zany aza manao zany fialatsiny laza hoe tsy raharahako zay karazan'olona nananako rehefa ampian'Andriamanitra afaka ny tonga amin'ny toerana izay afahako mihazona toetra tsara foana. Mihazona toetra tsara mbola mora noho ny mamerina toetra tsara indray. Jereo tena mila heribe zany hoe tafafo de natoron-dray de ny fo de de ny fondray avy eo vo misy zavatra mampiseho tsy tianao eo latsaka ianao de mila miantso ny olona rehetra indray hivavaka anao de maka ny kamionao ianao zay feno kristiana mba hakanao indray de averina indray misy zavatra fa tsy tianao mitranga indray de zany aina tahaka zany taona maro fa ny farany any sainao hitanareo zao tena efa mandreraka azy zao le miaka-midina iny le miaka-midina foana miaka-midina de farany hitako fa tena mora kokoa any tsy amelako ny tenako tezitra mihoatra ny hoe efa tezitra zay vao hoe atao zay ampienana zany. Amen. Fa toero am'izay ataony ny devoly nitoetranao ny mpaminany ny amin'ny hoavinao zany na manao akaiky na koa mety fahavalonao mafy indrindra zany ny zavatra misarika ny olona anatona atsika na anilika azy hiala amintsika de zany koa ny hery voalohany hamaritra na ahomby sika na olonatsaka ary mahitsy tsara ary tena betsaka ny vokatra ataon'izany ny amin'ny hoe ankasitran'Andriamanitra fa isika sa tsy